Fahameraba-tsika tsirairay avy-indray tratra ity sabata maraina fa 13 volana septambra ity. Tsotra isika fa nitantanana ny anemana iny ka tratra izao anio izao indray. Saotra ny azy ihany koa ny amin'ny hery izay omeny antsika. Ary engana ity tontolo andro ity tondra fanavaozana ho anao. Alohan'ny derantsika ny mofinaina anio dia hivavaka isika. Ny Tomban'Andriamanitra mbola vehipisaoranao izay hainy amin'ny tombon'andro iomenao anay. Saotra anao ihany koa mampiditra anay amin'izao andro fietsarana izao. Aoka hitsahatra ny amin'ny zavatra rehetra manahirana anay izay vaoka kosa ho fiainoana ny fahasoavanao. Ary fantoka aminao mba hahafantaranay ihany koa ny maha-izy anay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe fahasoavana ho an'izay mino. Ilaina amin'ny Hebreo 1:1-5 manao hoe fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka aminy, fa izay manatona n'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa izay mazoto mitady azy. Amen. Maro ny tafitohina ka very noho ny fampianaran-dison'ireo mpitandrina sasany momba an'izay mitranga amin'ny fiovam-po. Nisy olona sasany niaina tao anaty alahelo nandritra ny taona maro. Niandry pirofo azo tsapahi-tanana fa eken'Andriamanitra izy ireo. Nisaraka tamin'izao tontolo izao izay nankamaminy izy ireo ary mahita fifaliana amin'ny fiarahana amin'ny vahoakan'Andriamanitra. Kanefa tsy sahy manambara ny Kristy ampahabe maso satria matahotra fandrao fahasahiam-poana ny filazan'ny tenany ho zanak'Andriamanitra. Miandry an'ilay fiovana miavaka mifandraika amin'ny fiovam-po izay nasaina ny nono izy ireo. Rehefa afaka fotoana voafaritra dia mahazo pirofo mivaingana ny amin'ny faneken'Andriamanitra azo tokoa ny sasany ka dia manaiko izany vahoakany. Ary faritany ho izany daty izany no fotoana ny iovan'ny fo. Naseho antsika ihany koa nefa fa mialohan'io fotoana io no efa natsangana ho isan'ny fianakavian'Andriamanitra izy ireo. Raha vao natsiaro tofoky ny fahotana sy tsy nahita tsirony intsony tamin'ny fahafinaretan'izao tontolo izao manko izy ireo ary nanapa-kevitra ny hitady an'Andriamanitra amin'ny kafanam-po dia efa neken'Andriamanitra saingy tsy takany ny fahatsoran'ny drafi-pamonjena ka veriny ireo tombotsoa sy fitahiana maro tokony ho nangatahany sy azony raha tokany eny fotsiny izy ireo fa neken'Andriamanitra. Fony izy ireo vao mitodika voalohany tamin'Andriamanitra. Ny hafa indray dia latsaka amin'ny fahadisoana mampidi-doza kokoa. Fezin'ny fihetsem-po izy ireo voahetsiky ny fangoram-pony ka izany fitahitanana izany no niraisiny pirofo fa neken'Andriamanitra sy niova fo izy ireo. Tsy niova nefa ireo foto-kevitra eo amin'ny fiainany, tsy ao amin'ny fihetsem-po fa ao amin'ny fiainana no ahitana an'ireo pirofo ny asa fahasoavana marina. Hoy ny fanambaran'i Kristy manao hoe ny voany no ahafantaranareo azy. Tsy asa vita eo no eo tsy akory ny asan'ny fahasoavana eo amin'ny fo. Fiambenana isan'andro sy mitohy ary finoana ireo teny fikasan'Andriamanitra no mahatanteraka an'izany. Ireo mibebaka sy mino izay maniry fantatra ny fahasoavana manavao avy amin'ny Kristy dia tsy averan'Andriamanitra hangasiasy. Tsy averan'Andriamanitra ihany koa ho afa-baraka tsy akory fa ankaireziny mandrakariva ary asiany fototra mba tsy ho voangozongozona rehefa tonga ny tafio-drivotra mafy. Engany izany teny izany hahatonga anao hitoetra mandrakariva ihany koa ary tsy hankasarotra ny drafi-pamonjena fa efa neken'Andriamanitra ianao ko araisa amin'ny fahafianoan'ny famonjena. Amen. Vavaka isika, ry Tomban'Andriamanitra eo misaotra anao izay ny amin'ny famonjenao. Mangataka ny fanahinao masina izay mba hiasa ao anatinay tokoa ka tsy sarisary izahay fa handray amin'ny fahafianoany fa efa navotanao fa efa voavitra ary efa voavidin'ny raha soanao ka tokony handeha am-pinoana izay ary hitory sy hijoro vavolombelonao amin'ny toerana rehetra misy anay. Anaran'i Jesosy, amen.